Ny fanendahana sy vakitrano no tena mampitaraina ireo vahoaka monina sy mipetraka eny amin'ny faritra Androva amin'izao fotoana izao. Saika isan'andro no ahitana fanendahana sy vakitrano eny anivon'ity toerana ity, raha ny voalazan'ireo vahoaka ny tafa tamin'ny mpanao gazety androany maraina. Mangataka ny fandraisana andraikitra ataon'ny mpitandro filaminana izy ireo mba ahafahany miaina tahaka ny vahoaka rehetra. Mangataka re fanjakana na polisy na ino mba hiakatra aminay ety. Tsy mba misy hoe polisy na polisy aniaraka amindreo. Io olo jiaby ologno hoe ohatrany tragno raiky ato zany, ato fogna masaka mandeha, toro raiky amindreo tsisy mandeha na raiky. Zare fogna. Zany tega mampalahelo. Avy ambany ao amin'ny ambalanomby ambany eo, amin'ny tragno vato l'hôpital eo, indraika fa le olo mpagnendaka. Matsagna be zao, ramatobe, varotra menaka soloboniny ravaindreo, menaka 2 litre, de vola indraiky tsy haiko le vola fa izy efa menimenina aminay eto. Hatramin'izay, tsy mbola nisy ny fandraisana andraikitra nataon'ny mpitandro filaminana mikasika ny Fandrihapahalemana amin'ity faritra ity, raha ny voalazan'ireo vahoaka. Miaina ao anatin'ny tebiteby tanteraka izy ireo ka mangataka ny fandraisana andraikitra mivantana ataon'ny mpitandro filaminana.